Miarabanao a androantsika iresaka momba ny acte box. Fa alohan'izay a de mangataka anao aloha mba iGEM an'ity vidéo ty. Io moa zany a de projet anay All Secure iprotégena ny entreprise. Nanao fifaninanana tao amin'ny son startup de mila GEM zany a. Manasanao iGEM zany a de identifieo ny namanao rehetra, identifieo mba iGEM an'izy de itohy hatrany ny resaka cybersécurité sy ny vidéo. De androantsika iresaka momba ny acte box. Inona moa ny acte box a? Plateforme anankiray io fanaovana kotrana amin'ny resaka pénétration testing na test d'intrusion. De be da be nareo ny teny anao hoe zay mba te hiditra nefa tsy mety tafiditra satria ohatr'izao le izy. Ty zao le site pitrerinareo le individuel de rehefa miditra aty mbany aty nareo hoe hiditra am'le izy am'izay de mangataka invite code izy. De teo nareo miteny hoe aiza ny azahoany an'le invite code, fidina ve sa hoe ahoana? Tsy, fa hakenareo zany ty page ty ahitanareo an'le invite code. De mifika réflexe automatique jerena aloha le code source an'le page, inspectena zany le élément. De rehefa mijery an'le izy de hita hoe ato zao misy hoe invite API JavaScript, micréer an'le code angamba zany fa ho jerentsika aloha. De ity lien ty ihany ny alaitsika zao zany fa ampiarahantsika amin'ity asorony ity zany zao. De hitantsika io eval fonction ho an'ireo mahay JavaScript to zany ny karazana ohatran'ny hoe fonction zany. Ty zany zao le make invite code. Esehantsika reo tao amin'ny console de eto zany tsika manao hoe make invite code. Fonction moa izy zany de misy parenthèse zao de micréer objet ozy izy jerentsika. Io zany le codeny, alaitsika le code de efa miteny izy hoe route 13. Le route 13 moa ho an'ireo zay mahay resaka chiffrement de rotation 13. Raha route 1 zao de ohatra hoe A zany miova be ahetsika 1 zany, fa le route 13 ahetsika lettre telo daholo zany ny lettre rehetra. De iny zany aloha zany décryptentsika iny soratra iny. Ataontsika eto de iny to de mivadika rapide be. Raha te azo an'le invite code izy mazava de mandefasa requête poste any amin'ity API invite generate ty. De eo zany tsika mandefa requête any mampiasa outil tsika hoe curl. Jerentsika aloha le curl. Ozy izy tool to transfer data from le serveur to le serveur, mandefasana data zany de alefatsika zany iny curl paramètre poste zao. Aiza le izy ny alefa aty amin'ny acte box .eu-api invite generate. Alefatsika iny tokony misy valiny. Io zany ny valiny, ty zany ny valiny. De alaitsika io zany copier. De iny ndray raha jerentsika tsara mila avadika chiffre tena izy ndray
tiako hodena satria zany iny ampazy 64 raha nampiasainy amin'iny de tiako hodentsika petratsika eto de kody miandry kely tsika ao vita hita zany mivoaka eto io zany raha fijery anazy de io kody io zany le kody io esehantsika aloha ary ao synap io zany hitatsika congratulation ozy izy tafiditra zany tsika de eo amizay afaka manisy username email password de zay vao enregistré de zay vao afaka manao an'le acte box ohatrohatr'izay zany le izy de manasa anao hipartage an'ity vidéo ty j'aime an'le vidéo amin'ny son startup de identifie daholo ny namana de amin'ny manaraka indray mitondray ny vidéo etical lakiny misaotra anao